Adventist World Radio. Ilay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feon'ny fanantenana nitondra tokiazava. Indro misy andalatolom-bavaka hoenonao atolotra amin'ny fofeny fitiavana. Izao maraina izao tompo raha mifohy sakafo ampio atsiaro sy alalatanana ho aninaona. Izao herinandro izao tompo raha afaka andeha hiasa ampio atsiaro ka alalatanana amin'ireo tsy anasa. Izao maraina izao tompo raha ifo avy eo ampandriana ampio atsiaro sy alalatanana amin'ny tsy maniky alofana. Izao maraina izao tompo tsy misy fanaintainana amiko ampio atsiaro sy alalatanana amin'ireo mijaly. Izao maraina izao tompo raha vao mifoha ampio ahiankasitraka sy saotra ary alalatanana aminao tompo ny aiko na tanteraka izany rehetra izany. Fa raha malalatanana amin'ireo dia alalatanana aminao ihany koa ry Andriamanitra ray. Raha mijery ny fiainanao ianao izao maraina izao, azonao atao ve ny manisa ny fitahinany men'Andriamanitra anao? Raha tena mieritreritra azy ireny tokoa ianao dia afaka andany fotoana rehetra rehefa mandeha makany am-piangonana nahita nisa ny soa voarainao. Dia tsy mba ho tsaroanao va ireo tsy manana toanao? Andeha arsika hiezaka mba anana fo mahay manome, falifaly, malalatanana noho ny fanampian'ilay Andriamanitra ray. Mbola marobe noho ny nosaininao ireo fanomezana hafa avy amin'Andriamanitra izay tiany atolotra ary atolony am-pitiavana ho aisoanao. Hoy mantsy ny Filemona 1:4. Misaotra an'Andriamanitro mandrakariva raha mahatsiaro anao amin'ny fivavahako, satria reko ny fitiavanao sy ny finoana izay anananao ho an'i Jesosy Tompo sy ho an'ny olona masina rehetra. Ity ihany koa misy havatra farany ho antsika ao amin'ity andro anio ity. Izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainantsika izay alehanao. Pitoriteny 5:9. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoa mampofaza malaina fatomotrany andro izao. Bizanino tanjona ramu
jaspiaina. Zay lay monjany fanantenana. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. fivaliana trano no iarana aminao ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Iaraka eto sika ao anatin'ny minitra vitsy koa dia manasanao angila tsofina sy ankafiny fiarahana. Mba te hametraka fanontaniana kely aminao a, inona avy ireny biby lava vatana fantatrao e? Samia hoe mitanisa? Marina avokoa izany tansaina rehetra izany, fa ny girafy no ndeha ho resantsika amin'ity anio ity. Marina kely aloha fa tsy misy girafy eto amintsika eto Madagasikara, kanefa inona fa efa mba reniny sofina na mety ho efa hita maso tao anaty boky na fahita lavitra na mety ihany koa efa nahita mivantana izany biby izany mihitsy ianao. Biby lehibe anisan'ny lava ny girafy. Ny girafy dia tafiditra ao anatin'ireo biby lehibe mampinono misy kitro izay ahitana vodi-tongotra eo amin'ny tongony. Manana ranjo lava be izy ary ny tena matarana azy dia izy manana tenda lava dia lava. Mba fantatrao ve fa mety mahatratratra amin'ny 5-10 metatra ny halavan'ny girafy iray, 10 metatra sy 10 izany. Izay no anaovana azy ho isan'ny biby tena lava. Raha ny lanjan'ny girafy iray indray no fantaritsika
dia manodidina ny 10 kilao eo na 2 taona zany ny lanjan'ny girafy lahy ary ny lanjan'ny girafy vavy kosa dia eo amin'ny 900 kilao eo. Raha efa nahita girafy ianao na tamin'ny boky na tamin'ny fahitalavitra dia inona re ny lokon'ny volony? Mora fantatra ny girafy noho izy ahitana tasy mena manopy volontany ary fotsy ny tokotaniny. Eo amin'ny lohan'ny girafy dia ahitana tandroka kely 2 izay mifono hoditra. Manana rambo manify ihany koa ny girafy izay mirefy eo amin'ny 7 santimetatra ka hatramin'ny 1 metatra eo. Tsara ny afantarantsika fa fohy kokoa ny tongotry ny girafy ao aoriana noho ny eo aloha, izay ny naharian'Andriamanitra azy. Andao indray ary anie ho fantarina ny hafainganam-pandehan'ny girafy. Mety misy mahalala ve? Mihazakazaka eo amin'ny 5 kilometatra isan'ora eo ny girafy amin'ny akapobeany. Saingy raha misy toe-javatra mitranga izay ilàny fandehanana mafy dia tena afaka mandeha mafy tokoa izy ary mety hatratra hatrany amin'ny 15 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandehany amin'izany. Matalanjona tokoa ny naharian'Andriamanitra paharty biby ty ho isika teo hoe tsy misy girafy eto Madagasikara. Aizavy ary no tena ahitana azy ty. Any Afrika no tena ahitana ity biby lehibe antsoina hoe girafy ty, any amin'ny ala-alam-bozaka any Afrika any. Ka eo anelanelan'ny Tchad sy Afrika Atsimo no tena ahitana azy. Dia indrindra any Kenya, Tanzania, Botswana ary Niger. Ireo toerana an-tansain'ireo no tena ahitana girafy andiany. Inona re no sakafon'ny girafy? Tsara aloha ny afantarantsika fa biby mandinika toy ny omby ny girafy. Ny zava-maniry no tena sakafony. Ravikazo toy ny akasia izay tena fihinany. Dia indraindray mety mihinana voankazo sy voninkazo ihany koa ny girafy, miankina amin'ny zava-misy manodidina azy zany. Manahoana indray ny fampitomboan'ny taranaka. Vao 5 taona monja ny girafy vavy iray dia efa afaka mananjanaka. Girafy lahy iray izay tena matanjaka ao amin'ny andiany, izay mahavita mampiataka ireo girafy lahy hafa rehetra no mananjo afaka mampitombo taranaka amin'ny girafy vavy. Aorian'ny 12 volana ny tondrana voga dia latsaka avy ao amin'ny kibon-dreniny ilay girafy kely, izany hoe 12 volana zany ny tondrany reniny ny girafy kely. Samy manana ny naharian'Andriamanitra azy tokoa ny zava-boary rehetra. Mba fantatrao moa fa eo am-pitsanganana ny iterahan'ny girafy ny zanany, izany hoe sady tsy mipetraka izy no tsy matory fa mitsangana, izay no iterahan'ny zanany. Dia azonao an-tsaina amin'izany angamba raha ny halavan'ny girafy izay noresahana teo hoe 10 metatra sy 50, dia mety latsaka avy eny amin'ny haavo mahatratratra any amin'ny 2 metatra ny hoany ny girafy kely rehefa mivoaka ny kibon-dreniny. Kanefa dia velona soma tsara. Raha zazamena vava no milatsaka amin'izany haavo 2 metatra izany dia ho fantatrao ny vokany. Mahatalanjona tokoa hoe samy manana ny fomba hiahiany zava-boariny rehetra ilay Andriamanitra bahary. Tsarovo mandrakariva fa isan'ireo zava-boariny ianao izay ahiny mandrakariva tokoa. Mba fantatrao ny habean'ilay girafy kely voateraka? Mety hahatratra hatramin'ny 1 metatra sy 70 farafahakeliny ny halavany izy voateraka ary milanja eo anelan'elan'ny 70 kilao ka hatramin'ny 80 kilao eo. Manahoana indray ary ny fepitaona iainan'ny girafy. Mety hahatratra 20 taona ny taona iainan'ny girafy, kanefa raha mbola anaty toerana voaaro ary izy
dia mety hatratra hatrany amin'ny 4 taona izay alavam-potoana iainan'izay. Ity ampamaranana dia tsara ny hafantarantsika fa biby zara raha matory ny girafy satria eo amin'ny adiny 2 isan'andro eo monja no ora mba hatoriany. Ankoatran'izay, mba hifanary feona girafy ianao? Ny girafy dia eritreretina ho biby mona foana, kanefa tsara ho fantatritsika fa mamoaka feo toy ny mitrerona izy izay tsy eny ny sofintsika olombelona saingy eny ny samy izy na dia mifanalavitra be aza izy ireo. Izay ny fomba nataon'Andriamanitra hifampiresahany. Ary ny farany dia ny girafy rery ihany no biby mampinono tsy mba mahay manoka. Andriamanitra ilay nahary azo ny mahalala ny anton'izany fa ny anjarantsika dia mifaly mandinika sy mahafantatra ireny zavaboary no arian'Andriamanitra ireny, mahatsapa ny fahendreny ao anatin'izy ireny. Dia hatreo aloha fandarana tsara ho fantatra tamin'ity androany ity, mananteny izahay fa nahafantaranao zavatra mahafinaritra ny fanarahanao ny fandarana. Jedidia Zoanitra no nanomana ny tsara ho fantatra ao anao, ry lahy kosa ny teo amin'ny lafiny teknika, dia mirary soatrany toko mandra-pitafindray ary. Jesosy ilay Andriamanitra dia nafony lanitra mba ho tonga ety an-tany ary ho faty. Izany no nataony mba ho fanavotana sy anao, mba tsy ho very mandrakizay fa zanakiniray. Fa tsara ny midera an'Andriamanitsika, fa izy dia fitiavana ho bildera ho ankarazao. Andary olon-drehetra sy ry anjely masino, samy anandrape derao aleluia. Tarika tia ray izy dia mombantsika na izalalan-kale, mba tsy ho reraka fa mieriny. Isaorana ny fanainy izay mananatra ary mampianatra zay tokony atao. Fa tsara ny midera an'Andriamanitsika, fa izy dia fitiavana ho bildera ho ankarazao. Andary olon-drehetra sy ry anjely masino, samy anandrape derao aleluia. AWR manolotra ho anao feo ny fonantena. Fifaliana lalandava-honay mpiany malala ny miaona aminao amin'ny alalan'ity fandarana tolotry ny radio adventiste maneran-tany ity. Maniry ianao koa ahita fifaliana sy fahasoavana eo am-panarahana izany. Eo amin'ny vata fandraisam-peo moa ny namana Sam
manolotra kosa Yolande Ratsurmana. Angamba ianao efa nivavaka tsy ho an'ny tenanao fa ho an'ny ray aman-dreninao na ho an'ny vadinao na ny zanakao na ho an'ny olona izay tsy fantatrao akory aza fa heverinao fa ilaina izany. Izay no atao hoe vavaka fanelanelànana. Mivavaka ho an'ny hafa, mangataka amin'Andriamanitra mba handrotsahany fitahiana ho an'ny olona hafa ankoatry ny tena. Misy mety anontany anefa manao hoe inona ny fomba tsara indrindra, ahoana ny fomba mety anaovana an'ity vavaka fanelanelànana ity. Mialoha ny kafatsika ny Baiboly hamalitsika izany fanontaniana izany dia hiara-mivavaka isika. Ray malalo, matetika izahay dia mivavaka ho an'ny hafa nefa tsy hainay izay tokony atao. Mampianara anay amin'ity anio ity, hivavaka ho an'ireo izay mila izany mba handray fitahiana sy fahasoavana na ny tenanay na ny olona izay anaovanay izany vavaka izany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Antaran'iray ao amin'ny Baiboly no tiako hisarena ny sainao anio izay voasoratra ao amin'ny Exodosy 2:7. Exodosy 2:7-7 izay milaza ny tantaran'i Mosesy. Andinga hiverenana vetivety ny zava-misy tamin'izay fotoana izay. Rehefa lasa andevy tany Egipta nandritry ny 400 taona ny zanak'Israely dia nafahan'Andriamanitra tamin'izany fanandevozana izany. Andriamanitra mihitsy no nanasaraka ny ranomasina mena mba hahazahoan'izy ireo mitsoaka tsy ho tratry ny Egiptianina izay nanenjika azy avy aty aoriana. Rehefa tafavoaka soamantsara izy ireo dia nanao fanekena tamin'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Nomen'Andriamanitra azy ireo ny didy 10 izay ny ratsy tanan'Andriamanitra mihitsy no nanoratra azy. Ireo didy 10 izay nomen'Andriamanitra azy ireo dia feno fitondran-tena izay tokony hananana. Ao amin'ny Exodosy 20:1-17 misy izany. Rehefa manaraka an'ireo didy 10 ireo ny zanak'Israely ary azo fahona amin'izany koa na izao na ianao dia asain'Andriamanitra hiaina araka ireo teny 10 ireo dia andeha amin'ny lalam-pitiavana izany, andeha amin'ny lalam-pahamarinana ary hanandrana ny fiainam-pahasoavana. Raha niakatra teny tendrombohitra Sinay anefa i Mosesy aka ireo vato fisaka roa misy an'ireo didin'Andriamanitra ireo dia tsy naharitra kosa ny vahoaka fa namorona sampy mba hivavahany na naomby lahy-kely volamena izy ireo. Noho ny tafaferiny Mosesy dia akory ny alaheliny niala tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely tsy natoky ary azo ny antoka fa tsy akasitrahan'Andriamanitra izao nataony izao fa niratsirana fanaovana tsinotsinona n'ilay Bahary fiatahana tanteraka. Ary izao no voalaza amin'ny Baiboly ao amin'ny Exodosy 2:7-8. Exodosy 2:7-8. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: mandehana midina ianao fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Lalaky ny vily niala tamin'ny lalàna izay nasaiko nalehany izy ka efa nanao omby lahy-kely anidina ho azy. Ary efa nikohaka teo anatrehany sy namono zavatra atao fanatitra taminy izy ka nanao hoe: io no Andriamanitra ao Israely izay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: efa hitako io firenena io fa indro firenena mafiatoka izy ho ankehitriny avelao irehetra aminy fahatezerako ka arengako izy. Manoloana izao toe-javatra izao dia inona ary no nataony Mosesy? Nanao fanelanelànana Mosesy ary azo lazaina fa misy dingana 3 izany. Voalohany indrindra, nifona tamin'i Jehovah Mosesy, mangataka famelana, mangataka famindrapo, tsy manadio tena na maivana ny ratsy vita fa mihaikeloka tanteraka. Ao amin'ny Exodosy 2:7 ihany ka ao amin'ny 9:20 dia izao nivaky ny teny: fa Mosesy nifona tamin'i Jehovah Andriamanina ka nanao hoe: Jehovah, nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery. Manaraka izany eo amin'ny toeny vaky teny
dia mitanisa ny atsaran'Andriamanitra Mosesy. Rehefa avy ny fona izy dia mitanisa ny zava-bitan'Andriamanitra. Milaza fa olon'Andriamanitra ireo naloto ireo. Andriamanitra mihitsy no nitondra azy ireo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Ny tanan'Andriamanitra mahery no nitantana azy ireo. Tsy nataon'Andriamanitra ho faty ny olona fa nataon'Andriamanitra ho velona. Eo amin'ny 1:17 izao no vaky ny teny: tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao izay niainanao tamin'ny tenanao sy ny nazanao hoe hamaro ny taranakareo aho ho tahaky ny kitana eny amin'ny lanitra, ary izany tany rehetra nolazaiko izany dia omeko ny taranakareo ary izy andovy izany mandrakizay. Eto izany Mosesy dia mahatsiaro ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanany sy ny fitahiana izay nampanantenainy ny taranany. Koa satria Andriamanitra tsara sady tia manao ny tsara dia afaka mamela heliko izy. Eto dia nidiran'Andriamanitra Mosesy tamin'izay efa nataony tamin'ny olony. Ko nahoana moa no tsy hitohy izany sora vitan'Andriamanitra izany? Mety eritreritra angamba isika hoe mba tia dokadokafana koa Andriamanitra. Maninona moa raha tsy tansaina daholo ny zava-bitany? Raha ny tena marina, tsy miandry dera na miandry doka Andriamanitra, fa mahasoa ahy ary mahasoa anao koa ny mitadidy sy mahatsiaro ireo soa sy tsara nataon'Andriamanitra tamiko sy taminao. Ny fitanisana zavatra tsara dia mamelobelona ny fanahy, maniala ny alahelo sy ny tebiteby ary manasitrana mihitsy aza. Tian'Andriamanitra ho sitrany ianao, tiany ho sambatra. Ka hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 3:100 izay tsara averimberina matetika, manao hoe: misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay mamela ny helikao rehetra. Rehefa avy ny fona Mosesy, rehefa avy ny deran'Andriamanitra izy mitanisa ny tsaran'Andriamanitra dia manolo tena. Izao no voalaza ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Exodosy 2:17 ihany, 2:17. Ary ankehitriny engany ka mela ny fahotany ianao, fa raha tsy izany mifona aminao aho vonoy eo amin'ny bokinao izay nisoratanao ny anarako. Tsy vitany hoe mangataka famelana ho an'ny vahoaka i Mosesy, fa atolony ataony sorona mihitsy ny tenany. Izany ny tena vavaka fanelany lalana. Tsy vavaka tsy enjery na pilivava ho ny fitenenana, fa tena vokatry ny fo. Ary na tsy voakasika ilay ota azy Mosesy dia miombona tanteraka amin'ireo vahoaka izay mila famonjena. Fa ny mpitiavana lalina ny vavaka fanelany lalana. Raha tsy mbola niainy izany ianao dia manasa anao Andriamanitra amin'ity anio ity, anandrana izany vavaka izany, hideran'Andriamanitra, hitolona ny bavaka ho an'ireo manodidina anao izay mila izany, fa ho hitanao ny valiny. Izao ny voasoratra amin'ny Exodosy 2:17. Exodosy 2:17. Ary Jehovah dia nanenina ny amin'ny loza izay nikasainy hamelezana ny olona. Ny andininy azo amaranana zao dinidiniky izao, sady antso apetrak'Andriamanitra ho asy ho anao anio, dia niteny eo amin'ny Ezekiela. Ao amin'ny Ezekiela 3:17. Ezekiela 3:17. Lazao aminy hoe: raha velona koa aho i Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy, fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Miala amin'ny lalan-dratsinareo, fa nahoana moa no teo faty anareo hitaranak'Israely. Ka mba hialana amin'izany lalan-dratsy izany dia manasa antsika hivavaka, ary indrindra anao vavaka fanelanelana. Jehovah Andriamanitra, Rainay izay any an-danitro, mahatsiaro tsy mendrika izahay, mifona aminao, mamelany helikay izay rehetra mampisaraka anay aminao. Te hivavaka ho an'ireo marobe manodidina anay izahay. Ampio izahay tsirairay avy izay nandray ity teny ity anio, mba ho tonga mpanelanelana tokoa, mba hivavaka ho an'ny hafa, ary mba hakasitranao amin'izany adidy masina izany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako, no angatahana izany vavaka izany. Amen.
MR Vonjy. Ampafantaro ayani milalana haleko ramibiriu kawaiti fianaulu yanterako tsy misia fa tsy anao no lalana sy famarinana metesy anao hanampiay mba tsy olavo ampandehanana indretoko miankonako tsy miafinaninaire azo atao ny fonako ny tsara reno akise tsy misia fa tsy anao no lalana sy famarinana metesy anao hanampiay mba tsy olavo ampandehanana fa ianao nefa niteny hoe izay manantona tsy olavitro avia tompo ometezare fankiniko aminao ny oavitro tsy misia fa tsy anao no lalana sy famarinana metesy anao hanampiay mba tsy olavo ampandehanana ny feon'ny fanantenana Téléphone 034 06 797 62. Inukurai fafantatrao ny olako arampanay omeoery ao tenizao mba hompandresitsy anay tsy misia fa tsy anao no any azoko ifaharana metesy anao hanampiay mba tsy olavo ampandehanana fa ianao nefa niteny hoe izay manantona tsy olavitro avia tompo ometezare fankiniko aminao ny oavitro tsy misia fa tsy anao no lalana sy famarinana metesy anao hanampiay mba tsy olavo ampandehanana metesy anao hanampiay mba tsy olavo ampandehanana metesy anao hanampiay mba tsy olavo ampandehanana. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. miarabanao tonga soa eto amin'izao fandarana ho an'ny fianakaviana izao miaraka aminao eto ny namanao Elion sy Anja. Ny fifandraisana mahomby no mbola ifantohan'ny resantsika. Hitantsika tamin'ny fandarana tany aloha fa mitanam-pahany lehibe eo amin'ny fahombiazan'ny fifandraisantsika amin'ny hafa, na ao an-tokantrano, na eo amin'ny mpinamana io, na eo amin'ny mpiara-miasa, na mpiara-mivavaka ihany koa,
ny fahaiza-miaino. Ny resaka teto isika fa ny fampiasana ny sofina araka ny tokony ho izy no fiandohany ny fahaiza-miaino. Ao anatin'izany ny fanatonana akaiky araka izay azo atao izay olona miresaka aminao. Dia ilaina ihany koa ny fialana amin'izay rehetra manimbatsembana ny fiainoana, ny finday izany, ny radio, ny fahitalavitra sy ny sisa. Rehefa mety ho tabataba, mety anelingelina ny fiainoana dia ialana araka izay azo atao. Ny faharoa mba aizantsika miaino tsara dia ny fampifantohana ny saintsika manontolo amin'izay lazain'ilay olona miresaka amintsika. No resantsika fa mba hahafahantsika mifantoka tsara, mampifantoka ny saintsika tsara amin'izay lazain'ny olona miresaka amintsika, dia mila mametraka fantaniana isika ho an'ny tenantsika. Fantaniana voalohany apetraka amin'izany hoe inona no lazain'ilay olona, inona no lazainy. Ilaina eto ny manomana ny saina hamerina miteny fo izay nambaran'ilay olona mihitsy. Raha miteny aminao ohatra ny zanakao hoe dada, bedy ny mpampianatra tany am-pianarana, dia averin'ny dada tahaka n'izay mihitsy koa hoe bedy ny mpampianatra ianao tany am-pianarana. Ny fantaniana faharoa ilaintsika apetraka ihany koa amin'ny tenantsika mba hahafahantsika mampifantoka ny saintsika amin'izay resaka ambaran'izay fampiresaka amintsika, dia ny hoe inona no azoko tsoahana avy amin'ny fomba nanambarany ireo teny no lazaindreo. Ny anton'ity fantaniana faharoa ity moa dia satria mety tsy hitovy ny teny lazain'ilay olona sy izay tena tiany ambara. Ohatra mety hiteny izy hoe ilaozy mijery televizion eo ihany dia ataoviko totoy ihany ny fianarany. Tafita ianao amin'izay, dandasineny eo foana mandra-pahantrao. Fantatsika tsara fa mifono hevitra hafa izany teny izany. Ary izany no ilaintsika mamolaka ny saintsika anakatra ny tiana ambara amin'izay lazain'ny olona mifampiresaka amintsika. Manampy be dehibe antsika amin'io lafin'io ny fijerena tsara ny endrik'ilay olona rehefa miresaka aminy. Zay le antsoina amin'ny teny frantsay hoe message caché. Misy afatra miafina foana matetika ao anatin'ny teny ampiasain'ny olona anankiray, zavatra tiany ampitaina, sahala amin'ilay ohatra teo. Le resaka nataony hihaja teo zao ohatra dia mampirisika an'ilay zaza hoe raha mbola mijery tele eo foana ange ianao dia farany tsy ho vitanao ny zavatra tokony ho ataonao. Raha vatanina zany le izy, fa hafa amin'ny fomba ampitanina an'le izy amin'ny teny miolaka. Amin'ny ankapobeny zany ny resaka ataon'ny olona rehetra dia misy an'izay afatra miafina zay mila fantarana mihitsy. Mila fantarana. Ny abetsahany, ny fatrany tsy mitovy, fa misy an'izay afatra miafina zay daholo. Ary zay mahatonga antsika mila hoe miaino tsara mamantatra ny tiana ambara. Ny fantaniana fahatelo ary tokony apetratsika amin'ny tenantsika mba amolahana ny saina hifantoka tsara amin'ilay olona mifampiresaka dia ny hoe inona no hafatra miampita amin'ny fihetsepon'ilay olona. Inona no hafatra miampita amin'ny fihetsepon'ilay olona. Indraindray tsy salasalana ny amin'ny fihetsepon'ny olona satria ny teny ampiasainy dia manorotra mazava ny zavatra tsapany. Mety hiteny izy hoe tezitra satria na miteny izy hoe malahelo mafy mihitsy noho ny zavatra nitranga tahaka an'izao. Amin'izay fotoan'izay zany dia tsotra ny manakatra ny afatra miampita amin'ilay fihetsepon'ilay olona satria efa nolazainy mihitsy ilay izy ny fantany. Mety tezitra malahelo sy ny sisa. Fandraindray dia sarotra mihitsy le izy satria misy olona tezitra fa tsy maneho fa tezitra izy. Indraindray zany mifanohitra amin'izay mihitsy no asehony aminao. Fa raha tsy mandinika tsara ianao amin'ny alalan'ilay fijerenany fomba anehoany azy amin'ny fihetsika ivelany, amin'ny endrika sy ny fihetsika ny tanany ary ny teny ampiasaina ndray ampiarahana, tsy hitanao io afatra miampita amin'ny alalan'ny fihetsepo io. Kanefa tsy feno ny afatra miampita raha tsy voarainao koa ny fiampitany zany miaraka amin'ny fihetsepon'ilay olona.
tsy mora ity ny sarotra indrindra mamantatra azy kanefa azo atao tsara ny mianatra an'le izy ary ny tanjona moa dia ny ahafahanao mahatakatra tsara foana le hoe inona marina ny tena tiany ambara mba hahafahako manome koa ny valiteny mifanaraka amin'izay tiany ambara izay. Mampatsiaro ny tenin'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina 12:20 5:20 izay teninao zay a. Romanina 12:20 dia 5:20 manao hoe miaraha mifaly amin'izay mifaly ary miaraha mitomany amin'izay mitomany. Ahoana ny ampiarana ny teny io raha eo amin'ny resaka hoe fifampiainona, fifampiresahana. Ny tanjona moa zany dia ny fihezahanao atsapa farafakelina amin'ny ampahany ihany aza ny fihetseham-po izay tsapan'le olona miresaka aminao mikasika an'izay zavatra resahany. Matetika rehefa tonga ao tokantrano sika lehilahy dia maneho ny fihetseham-po ny anjatra mitranga tamina nandritra ny andro ramatoa. Ohatra hoe nisy ramatoa mpangataka izay tonga teto amintsika androany nampalahelo any jery azy sady nona izy maloto izy maimbo tena nampalahelo any mihitsy dia nomeko sakafo aloha izay mba azoko nomena izy dia nomeko vola kely. Eo anatrehan'ny fihetseham-pon'ny vehivavy ohatran'izany mitantarany zava-misy dia ohatrany mangatsika izany sika lehilahy indrindrandrindra ohatrany mangatsika fa tokony aneo firaisampo amin'ilay vehivavy isika hoe ay tena mampalahelo tokoa izany, za koa efa nahita mahatra ohatran'izany fanena tamiko nangataka dia tahaka an'izao no nataoko azy. Ohatr'izay zany le hoe misy firaisampo amin'ny resaka ifanaovana fa tsy mangatsika be ianao, tsy le hoe miara-mifaly amin'ny fahoriana tonga na amin'ny fifaliana izay miseho misy marary dia vangina, tsy izay fotsiny fa amin'ilay fifampiresahana mihitsy dia ilainy izay mandray ampo ny resaka ifanaovana amin'ilay olona miresaka aminao izay. Matetika koa ilia ny ankizy rehefa tonga avy any an-dakilasy any dia mitaraina ao an-trano. Dada averiny styloako nisy nangalatra. Mampalahelo zany ho anazy. Kanefa ny andraisan'ny dada izay teninjana izay dia hoe ataonao tototsina ny fitaovanao, maninona izy io raha mba tandremana tsara. Ny olona zao tsisy very fa maninona ny anao foana ny very. Ny fomba fandraisantsika resaka tahaka an'izany dia mahatonga ny zanantsika hanidy ny fony, tsy fampiresaka intsony amin'ny manaraka satria tsy tanteraka eto le hoe miaraha mitomany amin'izay mitomany, miaraha mifaly amin'izay mifaly. Miaraha malahelo amin'izay malahelo, malahelo ny zanakao fa very le fitaovany dia tokony aneo alahelo ianao aloha milohany hananaranao azy hoe fa ahoanaka ny fomba fampirimanao azy anaka ny very tahaka an'izany le izy. Sa nisy lavaka ny kitapo sa manahoana mila soloana zany ny kitapinao sa amboarina. Milohany iresahana an'izay dia maneho an'le firaisampo alahelo na hafaliana amin'ilay zanaka ianao. Raha vitantsika manao an'izany amin'ny olona mifandray amintsika mandritra ny andro dia afinaritra le izy. Fa rehefa hitan'ilay olona miresaka amintsika fa tsy maneho firaisampo amintsika amin'izay zavatra resahany dia tsy resaka momba an'izay tsony izy. Manomboka amin'ny zanakao zany ny vadinao zany mpiara-miasa aminao tsy resaka an'izay tsony satria tsy mahaliana an'ity olona ty mihitsy le resahako an'izany ozy. Resaka hafandray ngamba ny mahaliana azy. Zay no loza aterak'izay. Ny tanjona moa dia ny atonga ny hoe fifandraisana mahomby. Ny fifandraisana mahomby dia fifandraisana mahafinaritra, fifandraisana manokatra ny fo ary mitsabo ny fo maratra ihany koa raha sendra misy zany. Izay ny tanjona atao tokantrano eo amin'ny mpinamana, eo amin'ny mpiara-miasa rehetra. Ao amin'ny bokin'ny Korotianina 2:1-4 dia manentana antsika ny apôstôly Paoly mba hampionana izay rehetra mitondra fahoriana amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra antsika. Manahoana Andriamanitra rehefa mampionona antsika? Miombona alahelo amintsika mihitsy izy, miray fo amintsika mihitsy izy. Ary voalaza aza fa malahelo no tsika mihitsy azy izy dia tokony izany koa no ataontsika amin'ny hafa. Miombona hafaliana, miombona alahelo, tsy mamita adidy fotsiny rehefa mamangy fa tena miombona alahelo, miombona fahoriana, miombona mihitsy
fihetsika mifamatotra akaiky amin'ny fo zany aka ohatratsika rehefa miresaka amin'olona anankiray mikasika ny zay nanjoa azy raha miteny ianao hoe reko fa tena namoy olona akaiky anao ianao mampalahelo zany zay fomba fiteny zay dia tsy maneho fiombona na lahelo zay filazana fotsiny zany hoe fantatro fa namoy ny olona akaiky anao ianao mampalahelo zany fa ny tokony ho tenenina dia ny hoe malahelo ny foko no ny fandrenesako fa namoy olona akaiky anao ianao tsy mitovy zany ity faharoa ty dia tena maneho mihitsy hoe miara-malahelo aminao ary tsy tokony atao ambava fotsiny zay fa araka nylazain'ny apôstôly paoly hoe amin'ny fampiononana zay ampiononan'Andriamanitra antsika dia arahana fihetsika izany tsara zany ny manamarika eto Elian fa misy tendro anankiroa tokony ialantsika rehefa maneho fihetsepontsika avy amin'izay resaka lazain'ny hafa isika ny tendro voalohany dia ny firoboana lalina loatra amin'ny fihetsepo sy ny fahatsapan'ilay olona ka anjary tsy voafehintsony ny fiatraikan'izany eo amin'ny fihetsepontsika manokana mety anjary ho tezitra loatra isika na mety alahelo loatra ka tsy anana saina mazava intsony ary vokatre dia mety hiteny anao zavatra tsy tondra vahaolana ho an'ilay olona indray marina zany dia ny fahadsoana faharoa ny tendro faharoa tokony ialana rehefa maneho amin'izay fihetsepo zay dia ny fanalavirana be loatra ny lafi ny fihetsepon'ilay olona koa ny miditra lalina loatra sy ny fanehoana fangatsiaham-po eo anatrehan'ny fihetsepon'ny hafa ireo zany zavatra anankiroa samy ialana isika lehilahy matetika ny tena mangatsika fa ny vehivavy tsy dia mangatsika loatra amin'izay fizarana fihetsepo zay ny olona zay hanehoanao fangatsiaham-po rehefa maneho fihetsepony aminao izy mikasika ny zavatra nahazo azy na zavatra tsapany dia mety eritreritra hoe ty olona ty ve mba mahatsapa ny zavatra tsapako hoe mba zava-dehibe aminy ve ny zavatra niatra tamiko hoe ary atonga azy amin'ny tany tena mba halalanina mbola misahirana miezaka hatsapa ny zava-misy eo amin'ny fiainany ianao na tsy eo ampiresahana aminy dia zatiko ohatrany tsisy dikany amin'ny zavatra iresahako amin'ny veloma rangafa dia amin'ny manaraka indray miona ny tena zava-dehibe zany amin'ny fahafahana miaina amin'ireo zavatra ny rahantsika ny anatra hatramin'izao na manayatsa dia ny fahasahiana manao fampiarana mihitsy fahasahiana manao fampiarana amin'ny fotoana rehetra dia azontsika atao mihitsy ny manao fampiarana manomboka ao ampiasanao any atokantrano any any ampiangonana any ampiaro le izy rehefa tsy mahomby dia azakivy fa ampiaro farany aho lasa fiainantsika le izy ia raha misy zavatra lafo vidy Elian amin'izao fotoana izao eo anatrehan'ny zavatra manintona maro ny fahita lavitra ny internet sy ny sisa dia ny fifantohana tena lafo vidy io ka andeha ny olona tiatsika ireo olona akaiky itsika no tolorantsika ny fifantohantsika ataoko fa hitondra fanamboarana be dehibe ny fifandraisana ao tokantrano zany dia izay indray no entinay mamarana ny fandarantsika teto androany manao veloma mandra-piresaka aminao na manao iatsa sy Elian mandrabeona tompoko antokopihira balsama fiderana misy feo miantso manafatra ko manasanao ho afaka fanoloran-tena no tadiavina de lazao reo avana tapaony etraananaza ifampilazy ifampitantana izao sianao sanetazina iteno sambatra jesono manafatra AWR boîte postale 700 Antananarivo 100 Vilazana kadala niverenisika wambala
jesosy aminy andro farany olazany atsarany tapaony tanananitra ifampilazy ifampitantana izao siana sanetazynaliteny sambatra jesono manafatra tapaony tanananitra ifampilazy ifampitantana izao siana sanetazynaliteny sambatra jesono manafatra sanetazynaliteny sambatra jesono manafatra. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Makasitraka ny fahavononanao iara-ianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny leson'ny sekoly sabata ny namanao kalebandretsikivy. Nandalina ny amin'ny ray aman-dreny sy zanaka isika nandritra ny andro vitsivitsy izay ao anatin'ny loha-FDB manao hoe drafitr'Andriamanitra ho an'ny ankonantsika. Ho faranantsika an'io ny amin'ny fandalinana ny amin'ny ray aman-dreny sy zanaka. Andeha raha antsika manonona indray ny andinina natao tenjery tamin'izao fiarah-mianatra izao. Salamo 7:117. Salamo 7:117. Indro lova avy amin'i Jehovah ny zanaka maro, tamby ny ateraky ny kibo. Nanoratra betsaka momba ny fitaizana ilay mpanoratra kristianina antsoina hoe Ellen White. Zao ohatra ny lazainy ao amin'ny boky no mitondra ny lohateny hoe Adventist Home, takila 590 sy 790. Ilainao no manokana fotoana iresahana sy iarahana mivavaka amin'ireo zanakao mbola kely. Aoka tsy hisy zavatra hafa anakatsakana izany fotoana manokana izany. Ilazao ny namanao hoe nanome asa ho ahy Andriamanitra ka tsy manana fotoana hipetrahana sy henona vaovao ratsy momba ny hafa. Tokony ho tsapanao fa zava-dehibe izany andraikitra izany. Ny didinao voalohany indrindra dia ny anomana ny zanakao ho any an-danitra. Zao koa nosoratany eo amin'ilay boky mitondra lohateny hoe Testimonies for the Church, takila 800. Ry ray aman-dreny, aoka atomboka ao ny lesona voalohany amin'ny fitsipiky ny fankatoavana raha mbola eny ampifonao ny zanakao. Ampianaro izy ireo ampilefitra ny sitrapony amin'ny anao. Aoka ho entitra, aoka hifehy tsara ny fanahinao ianao, aoka alainy fanahy kanefa miaraka amin'izay dia ampianaro ny zanakao anao izay irinao ataony. Amin'izay dia hianatra ny ankatony fanirinao izy. Tsy manomboka ny fanofanana ny zanany arim-potoana ny ray aman-dreny ary tsy mampiato ny toetra voalohany ataony zanany, koa manjary mahafiatoka ny zanany ary mihamafy-atoka arakaraka ny tombony. Reto misy hevitra ho saintsainina sy ho alalinina sady ho famitianantsika nyity leson'ity. Isika rehetra dia ambarany tenin'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra. Ary zany tokoa isika, hoy Jaona. Inona moa ny dikany hoe zanaka? Misy zavatra telo lehibe tokony ho raketitsika amin'izany hoe zanaka izany. Voalohany, ny zanaka dia mitovy amin'ny ray. Faharoa, ny zanaka dia manao ny sitrapon'ny ray. Ary fahatelo, ny zanaka dia mpandova. Inona no malinao an'ireto fanontaniana reto? Oviana ny fotoana mety indrindra ampianaran'ny ray aman-dreny ny zanany ankatoa azy? Inona ny fomba tsara indrindra anaovan'izy ireo an'izany? Nahoana ny ray aman-dreny ny tsy maintsy manaraka ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany mialohany anantenany ny ankatoavan'ny zanany azy? Foto-kevitra hitan'ny mpikaroka momba ny fitaizana no amalentsika tsotra n'izany fanontaniana izany. Ny fitaizana ny zaza hoy izy ireo dia manomboka 20 taona
alohan'ny aterahany. Inona moa ny dikan'izany? Ny olona tsy mbola manambady zany dia efa mitaiza sahady ny zanany izay ho aterany. Tao anatin'ny fianarantsika ny amin'ireo ray na reny mpitondratena. Maro amin'izy ireny no sahirana. Tsy eo amin'ny lafi ny ara-bola ihany fa mila mpanampy izy ireny. Ary ny anarantsika fa ankasitran'Andriamanitra ny fanamaivanana ny enta-mavaisatra ireny olona ireny. Mazava ho azy arak'izany fa ny fiangonana dia tokony handray anjara lehibe amin'ny fikarakarana n'ireny olona ireny. Antitra terintsika koa ny amin'ireo ray aman-dreny izay mananjanaka niala tamin'Andriamanitra. Tadidio fa manova zavatra ny vavaka. Rehefa tena mitolona amin'Andriamanitra ianao dia amaly anao izy. Ary ho anao izay mahalala ray aman-dreny ao anatin'izany olona izany dia ampio izy ireny. Manasanao amarana n'ity fiarah-mianatra ity amin'ny vavaka. Rainay izay ny an-danitro, misaotranao izay satria manana ray be fitiavana izay mikarakara sy manana drafitra amonjena ny fianakaviana. Misaotranao izay satria nasehonao taminay izany fitiavanao izany sy ny andraikitray eo amin'ny fikarakarana ireny zanakay ireny. Sarotra ny fitaizana amin'izao andro faran'izao. Koa mangataka ny fanahinao izahay, ampianatra anay sy amerina ao an-tsainay ireo foto-kevitra ny tena fanabeazana marina izay efa nomenao ao amin'ny teninao. Mangataka aminao mba hanampy manokana ireo ray aman-dreny izay manana olana amin'ny fitaizana ny zanany, ireo ray na reny mpitondratena mitaiza samirery ny zanany. Foazy ny fiangonanao mba hijery manokana sy hikarakara azy ireny. Ireo manokana koa ireo ray aman-dreny izay mananjanaka nani, hainao ny zavatra rehetra. Mangataka ny fanahinao irahanao amin'ireny ankizy ireny mba hamohany saina, mba hodiny ao aminao indray. Misy koa ny olana isan-karazany izay tsy voatanisy eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka. Ray masinao, fanirinao ny amerina ny fony zanaka amin'ny ray sy ny an'ny ray ho amin'ny zanaka. Tanterao amin'ireo izay manana olana eo amin'ny fifandraisana izany, satria efa akaiky ny iverenan'i Jesosy zanakao hitondra ny fianakaviana ho any an-danitra. Engany mba ho anisan'ny ankonana andova ny fiainana mandrakizay, ny ankonana rehetra izay niara-nianatra ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy eo no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Dia mifarana tanteraka ny fiarantsika nianatra n'iny lesona iny. Engany eo voasoratra ao am-pontsika ary iainantsika amin'ny fiainana andavanandro, indrindra eo amin'ny fitaizana ny lesona rehetra izay noraisintsika. Maniry ny fahasoavan'i Jesosy ameno ny fiainanao ny namanao Kaleba Andretsikivy ary manome fotoananao ho amin'ny fiarah-mianatra lesona hafa indray. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.